Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolo-madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana 100 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans-Express Ambolo-madinika. Laharana ifandraisana 030. Mankasitraka tompo raha mbola afaka nireny teninao ndray izay ankehitriny. Mangataka ny osotrao fanamasina irotsaka amin'ny tsiraray avy. Mangataka ny herinao, ny fahasoavanao ameno anay indray. Ary ka tompo mba tena ho isy fitsombadiana tantara, ho isy hafainganam-pandeha, ho isy valimbavaka irotsaka eto. Ary ny asan'ny demoniazy manotra anay, resenay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Tompo taio manokana ny ankonan'ny ziona androany maraina. Ary ka tompo mba voatany sakafom-panazy hoanina, mitondra fahasoavana sy hery lehibe avy aminao. Rakofana amin'ny ranao zany Jesosy Kristy, misaotra fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo oka sy mitray ny fona arotsaya minay ny fanay masina tunitami Pentecosta tumpu omidinova ni fianana fanay masno ovi fanay masino idinare fanay masino venuia kukuana nifukuanzaka fanay masino fanay masino Idinare manana sino venuia voi kuana nifukuazaka voi kuana nifukuazaka Waikuana nifukuataka. Ity tanana mafoan'ny tompotsika mazoto toerana zasenao. Alleluia, alleluia. Misaotra ny Jesosy tsika ny mbola ahafahantsika andray ny teniny androany. Tadio fa ny tenin'Andriamanitra dia voalazan'ny Baiboly hoe mandefa ny teniny izy mba hanasitrana sy hanafaka azy amin'ny longoa zay ny anjerana. Zany amin'ny fotoana andrenesanao tenin'Andriamanitra zany ravana dia misy fanasitranana avy amin'Andriamanitra ary misy fanafahana. Amin'ny zavatra tsy ampoizinao io. Raha marary ianao mandreny tenin'Andriamanitra dia miomana fa handray fanasitranana amin'ny aretinao ianao. Raha tsapanao misy zavatra mamatotra ianao mandreny tenin'Andriamanitra dia ho afahana mifatorana ianao. Ho tanteraka aminao ane zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Iresantsika ao anatin'ny minitra vitsy makasika ny atao hoe ny hafainganam-pandehan'Andriamanitra. L'accélération de Dieu. Alléluia. Zavatra misy io ravana azon'Andriamanitra fainganana ny zavatra amin'ny fiainanao. Matetika manko ravana misy devolim-panakana amin'ny fiainantsika io. Fa tsika tsy mahafantatra. Manakana ny fahasalamanao dia lasa karaha aretigny foana hita aminao. Ary misy olona tena efa zay mihitsy ny spesialiteny, mangalatra fahasalaman'olona ary mampiditra aretigny anaty vatan'olona.
zay moa le devoly zay. Devoly de mpangalatra, mpamono, mpandringana. Maro anefa ny olona am'izao andro farany zao tsy matoky an'Andriamanitra fa lasa matoky mpimasy ndraiky, matoky tromba ndraiky. Tanare nda hivavaka, ho faty akagny nare tanito. Ino raha ena fivavahagna amin'io? Andany nare mandeha miampila, andany nare mandeha mitaha amina mpimasy, agny no agnirahan'olo atsika. Lasa tsy hita tsony zany atao hoe herin'Andriamanitra izany. Satria miaigna ny finoan'ny olona ny atao hoe herin'Andriamanitra. Ny tegna mampalahelo anatin'le izy anefa, isika zay milaza fa mivavaka mihitsy no manao zavatra tsy ahitagna ny herin'Andriamanitra io amin'ny fiainantsika. De lasa ohatrany hoe tsy miasa zany Andriamanitra. Nefa ny tegna marina tsy hoe tsy miasa Andriamanitra, fa atsika ny tsy manaiky iasana. Voalazan'ny Baiboly zany amin'ny Salamo 119:126 fa efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny izao izy. Efa andro, c'est déjà le moment. Efa fotoanany. Tanao zao i letsia zao am'izao izy zao mamotsipotsy. Ho avy eo mois de novembre, masaka ny letsia satria amin'ny fotoanany. Ny zavatra rehetrarehetra zany rehefa amin'ny fotoanany de mahafinaritra. Ka ny Baiboly milaza fa efa fotoana tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao. Tokony hafinaritra anao zany miaina am'izao vaninandro iainantsika zao, satria vaninandro ahitana ny herin'Andriamanitra. Io anefa io herin'Andriamanitra io tsy zavatra hita fotsiny comme ça, fa misy secret hitadiavagna azy. Nazavaiko kely teo tamin'ny fidirana voalohany fa ny zava-panahy rehetra na amin'Andriamanitra na amin'ny Satana de samy misy interdit daholo. Rehefa zao fa Andriamanitra zao nametraka ny Adamaseva tao amin'ny Saedena fa nasiany interdit. Hoe ny zavatra rehetra ozy azonareo anjakana, ny azo rehetra azonareo hoanina, fa le azo anankiray ao afovoan'ny saka kosa tsy azo hoanina, fa fotoana hinananareo azy de ho faty tokoa ianareo. Interdit. Ny olona manompo sampy mahay tsara an'izany koa fa misy interdit any. De rehefa farany sampy no miteny hoe tsy mahazo manao an'izao de tegna fahadian'olo igny. Fa Andriamanitra miteny azy mangalatra, mbola pare foana sasany. De io tsy avitantsika mifady ny interdin'Andriamanitra io, mahatonga atsika tsy mahita vokatra. Ohatra fotsiny zao ny olo anankiray raha mandeha dokotera, de asain'ny dokotera igny anao mila mifady sira. Raha io olo igny tsy mifady an'igny sira igny, misy fiantraikany ratsy amin'ny vatany. Fady rehetrarehetra zany, raha vao tsy atao, de misy vokadratsy. Na ino na ino. Tenenao anatin'izany, tokony hatsapa herin'Andriamanitra ianao io. Ianao io amin'ny fiainanao. Fa ndrendray le zavatra sain'Andriamanitra ataonao tsy vitanao. Ingane manomboka androany mba ho isa fiainganam-pandehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fidirana voalohany teo zany de nampianatra fa ny fomba anankiray malaky be azahoana ny herin'Andriamanitra de amin'ny alalan'ny fankatoavana. Mila mankatoa. Nazavaiko tao anatin'izay koa tamin'ny alalan'ny fagnamasinantegna, mila masinao tegnanao. Tsy hoe angalana sira gony raiky de androana, fa ny atao hoe magnamasintegna de mifady ny ratsy. Raha vao zavatra hitanao fa ratsy tsy atao, tsy anongy. Fagnamasinantegna tsy vita amin'ny zavatra ray ihany, fa amin'ny zavatra jerevan'ny masonao, matetika regny mampanotanao. Boaliboaliky loatra masonao. Raha tandrignesan'ny tadigny, misy olo magnasaha, fitiatsika mitandregny asahana, rao, manahitako aminay nagnasaha eky za fa raiky zegny ao. Raha fa hita fa teny ratsy zao, iregny ny tiatsika inona. Regny anefa de magnaisitra le sanctification na ny fagnamasinantegna ao anatsika. Zavatra teneny ny vavanao io, matetika mampanotanao izy io. Ny zavatra ataonao andavanandro, matetika mampanota de mila magnamasintegna. Mila magnamasintegna. Baiboly zao de miteny hoe aza mijangajanga, agnisan'ny fagnamasinantegna ny tsy fanaovanao fijangajangana. Baiboly miteny aza mangalatra, raha tia hagnamasintegna anao mila tsy mangalatra. Be amitsika te hita herin'Andriamanitra, fa le zavatra mba asain'Andriamanitra fadianao tsy vitanao magnano azy. Ahoana raha mona hitanao herin'Andriamanitra? Hitanao mahatonga an'iregny olona mavita magnano mazie, magnova taratasy de hovany an'izao regny, misy raha nasaigny fadiany. Misy am'izy regny raha saigny mandry agnaty fasana. Agny am-pasana agny izy matory. De manao izy satria zay no takin'le zavatra. Jesosinao tsy haniraka anao atory agnaty fasana.
Fanjavatra saina ataonao dia aza mangalatra, aza mandainga, aza mitsiriritra, aza mijoro vavolombelona mandainga. Vita be ny zavatra sain'ny tompo tsy ataotsika. Nefa regny tsy vitatsika. Nefa tsika tia hita ny herin'Andriamanitra. Ka raha tia hita ianao ny afaingaina mpandeha miaraka amin'ny tompo dia mitaky hery zany. Hitanao ny roplanina raha mbola mandeha moramora tsy afaka manidina. Fa rehefa izy zay agnembana dia mandeha mafy be izy. Dia igny fandehanany mafy be igny no miteraka force ho anazy ahafahana miakatra. Ka amin'ny fanompoantsika ny tompo tsy mila atao moramora fa mila atao mafy. Tsy magnano sarisarina fankatoavana fa tegna mankatoa. Tsy magnano sarisary magnamasin-tegna fa tegna mila masina. Satria ozy ny Baiboly, ianareo no fanasin'ny tany. Mba tegna masina ve ianao? Fa raha ny fanasina ozy no matsatso, ino moa ny asirana azy? Ianareo ozy no fahazavany zao tontolo zao. Ianao izy zany tokony hamirapiratra. Tokony ho hisy zavatra mba tenenin'olo aminao, sambatra rao nareo Zany ny feo tokony hivoaka vavan'olo vao mijery ianao. Tsy zany ndraindray rehefa rao mafiregna anahy ianao azavavy, zany raha mba regnin'olo aminao. Mafiregna mo. Tsy izy araiky zany tsy amin'ny plasiny Amakitsika ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7. Mpanjaka voalohany toko 7, andininy fa 7 no vakitsika. Ho an'izay manana Baiboly mba sokafy Mpanjaka voalohany toko 7. Eny andininy fa 7. Mpanjaka 18:46. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Mpanjaka 18:46. Hozy eto hoe ary ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Eli, dia nisikina izy ka niazakazaka teo alohan'ny Ahaba mandrapatonga ny tany Jezreel. Inona no teo amin'ny Eli? Tanan'i Jehova. Io zany revana mila hita amin'ny fiainanao io tanan'Andriamanitra. Ny tanan'Andriamanitra nefa tsy mandeha amin'ny raha maloto. Matetika tsika maloto, mandainga. Mandeha agnaty sambra ndraiky, maloto. Misengy ndraiky sasany, maloto. Miteny ratsy, maloto. Manota tsika dia maloto. Or nefa jerevy tsara fa raha vao maloto tsika dia ozy ny Baiboly hoe ny elokareo no efitra mampisaraka ny tavako aminareo. Dia tsy meno anareo. Misy efitra. Maro zany olo manangana efitra ndraiky. Or nefa atsika tsy manana fiarovana fa tsy io Andriamanitra io. Io ihany no afaka miaro atsika. Atsika tsy mahay ody gasy zany ka le andeha hagnano langaloditra ndraiky. Atsika tsy manana fitaovana hafa afaka hanampy atsika fa tsy io Andriamanitra io. Ka raha te hatsapa ny helin'Andriamanitra, mila manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fantaro ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Katsao ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny tadiavinao Jesosy aho? Karaha ataon'olo mpivady io rao. Izy koa te hilamy koragna, mila mifagnaja. Maintsy ataonao raha tian'ny vadinao. Maintsy ekenao raha tenen'ny vadinao satria te hilamina ianareo. Tenao mba hilamina miaraka amin'Andriamanitra fiainagnanao? Ajao Andriamanitra. Ataovy zegny raha tian'Andriamanitra. Hoy izy koa tsy asahasahanao io, tsy tian'Andriamanitra io I tsy lengalenganao io, tsy tian'Andriamanitra io. I vavavava be ataonao olo io, tsy tian'Andriamanitra io. Mila miezaka tsika, mitady ny fahamarinana sy fahamasinana. Amin'ny fiainana revana dia ilaigna ny fanagnanao force. Matoa ny olo anankiray zay tsy mahavita manao zavatra, tsy mahavita mihetsika, tsy mahavita manao an'izay tiany atao, tsy manana force anaovana izay tiany atao izy. Tsy manana force ahafahany mihetsika izy. Tsy manana force andehanana izy dia lasa mipetraka. Zay mahatonga an'iregny olona matory ambony fandriana foana satria tsy manana force hitsangana. Zay mahatonga an'iregny olona lasa mandeha chaise roulante satria tsy manana force andehanana tongotra. Ary tsy raiky tsy roa ny olo mba te hagnano raha manjary, mba tsy te hanota, fa tsy manana force izy andreseny ny otana. Na io fandehanana l'eglizy io aza, maro an'iny olo mba magnano vœu mihitsy hoe za amin'ny alahady mbo andeha hivavaka eky. Tonga ny alahady mbola tsy tonga koa izy satria ny force andehanana l'eglizy mihitsy ny tsisy. Donc mila hery zasy ianao raha te hanaradian'Andriamanitra. Ilaigna ny hery avy. Ahoana ny fomba ahafahanao mahazo ny herin'Andriamanitra voalohany? Mila mandray an'i Jesosy Kristy ianao ho tombo sy mpamonjy fiainagnanao.
mila mandray an Jesosy. Amen. Am John 1:10, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mila mandray an Jesosy ianao. Raiso Jesosy ry havana. Mila mamerina vavaka mihitsy zany ianao Jesosy eo manomboky ny any raisiko anao ho tombo sy mpamonjy ny fiaina. Ohatra tsika mandeha mamanga fianakaviana marary any amin'ny hôpitaly, aza maika hivavaka ho an'ilay marary fotsiny, fa mba hampandraiso an Jesosy aloha io olona marary io. Ry tsy misy varany na metra-tagnana amin'ny marary ianao, nefa le olona marary tsy manaiky andray an'le olona tompon'le petra-tagnana. Tsika ve zany? Raha andeha mangolo tsy salama na fianakaviana io na olo pantatra, aza maika hivavaka ho an'le fianakaviana fotsiny na androka devolon'le fianakaviana, fa mba reseo lahatra izy hoe anao ve hoe mba vonona andray an Jesosy hoe. Zay vao miady korano. Asa mbola tromba aby raha tiany. Anao Jesosy raha volagninao aminazy eo. Asa mbola ahody gasy aby raha mbola mandresy latra anazy. Anao Jesosy mameky anao aminazy. Mila mpandraisina an Jesosy izy manao. Tegna teneninao mihitsy izy avereno ty vavaka ty hoe ray masinao, tongeto za androany, manolo tegna ho anao. Jesosy Kristy tompo, raisiko anao ho tombo sy mpamonjy ny fiainako. Inty aho, manaiky anompo anao. Raha karan'izany mila saina herin'le olo. Dia manomboka eo izy lasa zanak'Andriamanitra. Ary tsy vitany lasa zanak'Andriamanitra fa zany Baiboly hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Amen. Ary misy teny koa magnamarina fa ozy hoe kora misy olona ao amin'ny Kristy. Izy olona nandray an'i Kristy zany dia ao amin'ny Kristy. Tele Apokalipsy hoe indro azy mijoro eto amin'ny baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ary izy amiko ary za hiaray sakafo amiko. Misy fifanakaloza-piainana zany manomboka eo. Raha vao mandray an Jesosy olo araiky, lasa misy fiainan'Andriamanitra mikorina anatin'ny olona eo. Voalazan'ny Baiboly koa zany hoe koa raha misy ozy olona ao amin'ny Kristy dia olo-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ny rehefa tonga vaovao reo, olo-baovao. Ka raha ny fianakavianao marary, tianao hivadika olo-baovao, tsy avy mandray an Jesosy izy. Fa eo ny hoe izy hosotran'ny Jesosy. Halleluja. Amen. Ka misy ny force physique, i force ny vatagna io. Io le afahanao mihetsika, afahanao mitsangana, herim-batana. Ary misy fotoana dia ny vatagna ny tegna miasa. Fa misy ndray koa ny force spirituelle. Hoe hery ara-panahy. Zany rehefa matonga misy karazan'olo rehefa matory amin'ny alina magnonofo ratsy, mamoaka feo mangorory. Satria nitsindrian-draha izy. Faible zay le ara-panahy. Ary be da be ny olona faible ara-panahy. Ty agnantso Jesosy zany izy raha fa mavesitra fa agnaty nofo io tsy mahavoatonga agnaran'i Jesosy. Raha voanao zany le mbola ohatran'ny regny anao magnanofy amin'ny androany, mila mikovokovoka anao mampitombo ny hery ao anatinao fa faible spirituel anao. Be da be ny olona mivavaka fa ny ara-panahy ny faible. Zany mahatonga antsika mbola anderana famosaviana, satria ny famosaviana matetika zava-panahy. Zay ny mahatonga an'ireny olo misangisangy ratsy ny pazany vola 20 an-tokotaninao. Mitesta izy. Ny manakory olo amin'ny lakory teto. Ao ny sasany antsipazany fognosana ody. Zava-panahy. Ireny zavatra regny raha tsy manana force spirituelle ianao, ndesinao miatika sy miady an'ireny, dia lasa mandaitra le izy. Faingany mba tsy handaitra aminao tsony zany. Nampianarako antsika teto tamin'ny herin'ny androany, makasika le sekreny atao hoe mifo ara-panahy. Be da be ny olona mivavaka fa ny fanahiny matory. Ary zany no merimberenako foana hoe mivavah mafy amin'Andriamanitra ianao raha ohatra hoe tsy mba magnanofo mihitsy na tsy mba matadidy nofy. Fa ny nofy tompoko dia fomba hitenenan'Andriamanitra amintsika. Maro nefa ny olo tsy azo nonona aby nofy ananjy. Anao koa izao vao matory fotsiny ao dia fa misy nofy hitanao. Fa nandray tsy tadidinao le izy. Tsy fantanao aby le izy. En danger ny fiainam-panahin'olona anankiray raha sendraka tsy mba mpagnonofy izy. Na tsy matadidy nofy. Mila mivavaka, mila zavatra ndesigna mbavaka mihitsy zany Jesosy eo, atory za ty mba miangavy anao za, me force spirituelle za, andreseko andreo asany maizina rehetrarehetra. Zay le ilagna le mivavaka alohan'ny atory. Ny sasany alohan'ny atory renaizany an-danitra ndraika hiriny.
Eneza ny andary sady fa mirozy ino masina narano dodo zany kanao amen matakaragna ny fiainagna revana tanao tsara fa tsy zay olona teo bokonozitra ka bokonozitra daholo fa tsy maintsy mila coach magnatoro hoe aiza ny tianao hiakatra mibontagnananao sa mifenao sa aiza atoron-jareo raha vao ity o zareo de zao ny atao raha vao ity de zao ny atao karaha te hanagna force spirituelle zavatra mila atao voalohany de mila fankatoavana mankatò mila ampivavaka raha tsy mpankatò tenin'Andriamanitra anao a tsy hanagna force spirituelle anao maro moka n'olo mandeha mivavaka izy fa mbola zay tiany atao ihany ny ataony zay agnaty lohany fogna ataony izy tsy ahoany zegny bateneninao izy zao ity fa tsy raha iny zany zay raha agnaty lohany fo ataony tsy possible rehefa ny andresenao satria le fomba azahoagna an'le hery andresena mihitsy ny tsy ataonao iny tompony anao ary zao andro egnatsika zao revagna de androna hery aza hoe amen efa andro tokony ampisehony Jehovah ny heriny zao izy ary ny fiainana de mitaky hery na io fidiram-bolanao io ara mila hery io tsy midimiditra aminao fogna zany ny vola ary zay mahatonga tsy olo jiaby manam-bola misy olo sahiragna namba hividy varifotsy hoany satria la hery azahoagna vola mihitsy ny tsisy de miteny aminao za zay to de verinao fa miblagy aminao ty fiainagna ty atsika io za matetika heriko zany napetraka Andriamanitra amina tany misy devoly to de verinao fa mpivavaka daholo olo raha ambony tany teto napetraka Andriamanitra amina tany misy devoly atsika misy karazana devoly maro le miara-miaigna amin'olo ambony tany eto fa misy le devoly anankiray mipetraka agny amin'ny deuxième spécialité-ndreo amin'ny abakabaka reo manakana valim-bavaka spécialité-ndreo amin'ny abakabaka reo mamono olo ohatra misy olo faty zare malaka anazy nasendra misy fagnan'olo miala avy ambony tany eto zare misarisariky anazy fa le spécialité-nle ambony tany eto mampandenga olo mampanota olo magnasa olo mamosavy magnasa olo misy kidy magnano raha tsy manjary ka atsika zasenao io napetraka Andriamanitra eto ambony tany zay tany misy devoly voasoratra agnaty baiboly zany loza ho an'ny tany sy rehetra amonina ho aminy ozy fa indro nidina ny aminareo satana ary manana fahatezerana lehibe devoly vignitry zany ny ambony tany eto fa tsy devoly te agnoroko devoly tezitra amin'izy tezitra amin'olombelo fa magnino izy no tezitra amin'olombelo satria ny olombelo no zavaboarina amboarin'Andriamanitra nitovy aminazy tsy agnavahagna iny na olombelogno mivavaka na olombelogno tsy mivavaka tezitra amin'olombelona satana adio raha volaniko anao zany kaza mba magneky mihitsy anao hipetrapetraka fotsiny an-tragno tsy mivavaka aza mety mihitsy anao hoe misy vola andrasanao nefa anao tsy mivavaka misy promotion andrasanao nefa anao tsy mivavaka ary ny akamoron'olo manana problème kamo mivavaka olo fogna sangitriny mandesa mivavaka pastera batay mitondra mivavaka pastera fa izy tsy mivavaka izy zany mietro be fogna fa anao miatro torimaso andro aligna amy roa jusqu'à amy telo nefa problème tsy neninao fa neninanzy zany natonga an Jesosy rehefa nitondra andry Petera sy Jona nandeha nivavaka de hoe tsy mamavita miaritra amiko na de ora iray akory fa nareo izy mivavao izy mba tsy idiranareo mifankapana ny olo tsy ampivavaka revagna mora idirana kilolan-draha mora idirana sababon-draha fiainagna anazy magnadary daholo zavatra tsy tokony agnadary raha vao tsy ampivavaka anao ary betabe ny olona romotra aminao io fa tsy fantanao maro ny olo tsy faly satria manambady anao tsy faly satria manana tanimboly anao tsy faly satria mba misy tragno pitrahana anao tsy faly izy satria mba manana raha ivelomagna anao de ino raha andeha ataony andeha animba fiainanao anakany fidiram-bola helinao anao nefa tsy mba mafantatra mba mivavaka magnamaso-tegna fa raha lalahy fogna sangitrenao lalahy aila mapezy zany aonozy tsy mafantatra hoe mba za ty mba alaka moramora hitady an'Andriamanitra fa karaha fa tsy manjary loatra raha miaigna ty misy raha nyrevagna nendray amidinao fa tsy lafo nefa misy olo mivarotro raha zany malaky be de lafo fa nenao de tegna mampandimy tegna mihitsy mampangarongaro lao ino zany
Tsy vidianan'olo raha amidy. Misy vola efa regninao zao fa tokony ho azonao. Fa eo fotsiny tsy hainao hoe nagnanakory ma zalahy to karaha tsy mety azo io raha. Ino raha andeha ataony sasany? Mandeha mamonjy mpomasy ndraiky. Mba hainao moa fa mahatonga i raha amidinao tsy mety lafo, asany devoly. Izy zao vola andesanao tsabo anazy mbola devoly koa. Ny devoly tompoko tsy mandroaka devoly. Ataovy tsara agnaty lohantsika zany. Izy koa anao teo voaroaka devoly magnatonga pastera. Agnatonga fiangona. Fa tsy karta ndraiky dolavy. Moka karta ndraiky de fisaka. Trèfle. Ialanjany sasa de mandeha amiregny mpomasy fo masiny falagna fo. Izy ataony fo iny fiainagnanao izy mifokafoka io. Ara hodikodiny magnano io. Ikan'izy midikody avao ny talandao be anao tsisy razonao hono. Tegna mariko raha volako anao. Raha tsy fagnampony reo raha tsy fagnampy masy reo. Misy ingiay namanay zay moa ka mpagnano jus taloha. Tagny tamin'ny fatitiliara tagny. De zany raha ningia anao zany azy magnano toy e. Magnino zao zajibitsika anao? Anao zany meilleur ami ko anao tsika magnano toy. Fa magnino moa za? I koa zany tsisy raha pare hoe. Anao zany anao ko zany marary kibo. Alagno zany aretikibonao atao marary andilagna ndraiky. Anao. De mahita kibonao naiva igny zany anao? Alo koa zany agnatongany alany ndraiky koa andilagna marary ndraiky pataloha. Raha karanjany fogna izy io, zay dikan'le hoe misy kidy. Ya hodikodigny magnani. Ary tsy eo eo, satria afaka atao ndraiky, afaka roa volagna. De zany mahatonga taranak'olo tsisy raha azononony koa tsy agnahody fo. Satria regniny zany nagnala aretigny andilagna, nefa namparary patalogno, nagnala aretigny patalogno, nampangandoha, jerevy mo, ny olo mpamonjy mpomasy, maivagna raiky, mifindra raiky. Sitragna amina raiky, mifindra raiky. De lasa te andeha agny fogna anao. Andeha fa io tsy magnasitragna anao tanteraka zany. Vao meranao dolavany satria matoky anazy. Mba afatrafatra amitsika rehetrarehetra, aza mba alaim-pagnahy hamonjy an'iregny. Tsisy raha pare hony aka. Izy tompony mihitsy nivolagna an'izany tamin'izany. Za moa tamin'izany niinsista fogna de namenika ranom-pagnafody zay latsaka tabazary. Afiparaka. Anao zany ako mbola magnano tio zany anao, na anao zany maty na anao mahola. Ozy taminao. Nalaky moramora. Ty tamin'izany zany le magnano vato, mangady vato zany misy mivolagna ndraiky fa haiko tsy magnahody ony tsy mahita vato. Tsy magnahody ony tsy mahazo safira. Mbo nandeha boka tegna mbo tao amin'olo, mbo nandeha. Ka izany raha rey koa vao jerevinao de fa fantany, ozy. Ino raha nivolagny tamin'ny anahy tamin'izany? Misy zanarim-bazaha ozy agnatinao, zanarim-bazaha. Tsy faty fa. Ny franc-maçon zao raha vao mahita olo manana an Jesosy de hoe maître anay ozy agnatinao, atao maître fo. Jamais izy teny hoe Jesosy. Hoe grand maître. Satria zany agnarana Jesosy zany de natao andonga leny lohalika rehetra. Ary naizanaiza misy devoly vao maregny hoe Jesosy. De fa azony raha edy. Tsy digniny tadigniny zare maregny an'izany. Igny tompony ianao. Alleluia. Ny fiainana zao to de mila hery ary mitaky hery. Ity karazan-kery ty de amadika anao anana fanganam-pandeha. Ny olona manana ny herin'Andriamanitra zany lasa rapide daholo raha tsy ampimomba anazy. Misy fanganam-pandeha. Ny olo malafo raiky anao fa malafo aroa. Ny olo mavita telo anao fa mavita folo. Zavatra tomagnian'olo taona raiky, une semaine tonga amin'ny fiainanao. Rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra. Alleluia. Mamadika anao anana fanganam-pandeha amin'ny zavatra rehetra ataonao. Tsisy atopika hoe ry fa io le herin'ny fanamasina. Zay na tonga Jesosy nilaza tamin'ny mpianatra hoe azo herinareo ozy amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo. Io vavolombeloko nareo avy. Azo hery. Fa jerevy tsara, rehefa ampita ny hery io tamin'ny mpianatra Jesosy, izy mantsy ny mpianatra hoe aza mihetsiketsika eo Jerosalema ozy.
amandra-panafinana reo ny hery. Tanao zay zany le interdit de bouger. Fa maro amintsika oa tia hitaky hery avy amin'Andriamanitra, fa le interdit apetraka Andriamanitra tsy vitatsika. Tsara nisy olona andeha nanombotrombaka nasaigny ny fady lamo mbola nohaniny fo. Ianao tsy mahazo mihinan-damba, tsy hohaniny io, hatramin'ny zanantsika eny mihinana. Fa atsika fomba tenenin'Andriamanitra hoe zao dia tsy vitatsika le. Ireny fitaritana atsika eto am-piangonana regny, ohatra atsika zao ampianarana hoe rehefa latsinainy mandregny misy maraim-baovao, anao tsy tonga. Lavitra loatra zay ngony amin'izany. Nefa anao rehefa misy problème tsy mahita lavitra zay, tonga foana. Tenenina zao ny sasany hariva misy fotoam-bavaka amin'ny telo. Za amin'ny telo zegny mba andeha hibaboaka hely pasteur azafady pasteur mba hibalabala hely. Efa zay edy anao de. Atoro ananjy hoe talata sy lakamisy misy fotoam-bavaka. Talata zany copain-na mba libre hely papa, séjour des copains quoi. Izy zany magnovagnova ananjy akeo. Zay le mahatonga antsika taraiky amina fiaina. Satria io zany jerevo tsara regny olo bokon'ozitra regny, magnano pompe isan'andro regny. Fa tsy hoe alors angaty 3 mois akato tsy magnano aloha, tsy bokony edy. Ny olo teo tsara feo, manga feo, misy exercice vocal ataony regny. Anao te hanana herin'Andriamanitra, mila mivavaka ary tsy mitsatsy. Satria devoly tsy magnano repos revany. Nangezy ndraiky malamo ny botsengizy igny, repos. Tsy repos zany botsengizy. Tsara nisy angabe nagnano repos zany. Ny tsongodia tsisy repos. Zegny tratrany ndray mivonto tongotra be. Ny fagnova sora tsisy repos. Ny tagnam-potsy tsisy repos. Riatany dolo zay tratrany. Anao nefa neneta dia hagnano repos amina fivavaha. Ny zava-panahy mitsy zany tsisy repos. Adio zany. Ain'Andriamanitra nenao. Alleluia. Mila hery atsika. Maro ny olona ilaza atsoatsy fa tsy normal anao. Satria ho isy herin'Andriamanitra amin'ny hafanganam-pandeha amin'ny zavatra ataonao. Alleluia. Raha vao olo mitondra ny herin'Andriamanitra zany rehefa mampidanaka fora ataony. Hoe ino loatra sekren'ny viavy io? Ino loatra sekren'ny rangahy io? Satria misy herin'Andriamanitra ao anatinao. Ary ny olona manana ny herin'Andriamanitra magneky anazy daholo raha jiaby. Ary lasa eo fotsiny ao ka raha lasa mihaona amin'olo fô tsy fantanao, tsy ampoizinao. Lasa manana relation ary anao, lasa mahafantatra ny ry anao, lasa miditra ry ny fiainanao, lasa mandeha varotra ataonao, lasa mahita fitianao rehefa eo ny herin'Andriamanitra. Fa ny question apetrao zany akory ataoko anao mbo hanana ny herin'Andriamanitra io. Zay zany raha mila kofokofohinao. Natoroko any ampahany teo, fankatoavana, fahamasinana, fiainam-bavaka. Indrindra fa ny fandraisana ny Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainana. Zay reto rehefa gn'atonga eto mba asain'Andriamanitra hitari-dalana anareo. Andeha agnatoro anareo hoe zao atao, zao tsy atao. Iry mety, iry tsy mety. Ka zay raha koragninay amin'ny fotoana mba mankatoan'izy regny anao, feno ny herin'Andriamanitra anao manomboka eo. Ary raha vao feno ny herin'Andriamanitra anao, lasa mandeha daholo raha jiaby ataonao. Tompony hitahy anao. Alleluia. Misy fotoagna nefa zany nampianatsika le resaka altara. Le altara. Misy hery amin'io altara io. Dia nefa tsara fa misy olo mankahalanao na mahatonga anao narary zao mialatsiny amin'ilay mety marary, mampanatoro anao fô za, natonga an'io nisy olo nagnatitra kolamena tamina tromba tagny. Batovy marary koa rô zy babany Bazily rô. Batovy magnanjany hoany koa zy niningilo rô. Nagnaterany raha, vola tsy vaky, toaka mena, miaraka amina kola. Tagny amin'ny mpimasta. Dia après n'igny anao lasa narary fogna dia lanina fagnafody fogna volanao. Na miditra amina tragno, na miditra amina tokotany, jusqu'zao anao mbola tsy mahivagna. Dia matetika nefa regny olo marary na mosavian'olo regny, tsy mba manangana altara koa izy am-piangonana andeha hivavahana. Mapetra-tagnana fogna rangahoana. Hitanao? Azafady pasteur mba miangavaka mba vavaho. Fa isy anao magnano rakitra tsy nitondra vola zay mona izy fandroa fô.
mba magnanova rakitra na ramoseo. Jesosy tsy mila zay ne, aozy. Tromba anao ry nila toaka menaka. Namonogna akoho, namiagna vola tsy vaty. Fiangonana mampiasa jirony jirama atao tsy mila vola aminao. Io tsy raha jirony Jesosy izy ampiasaitsika. Jirama azo ifaigna divy tapany sa rety compteur. Donc mila vola. Fa le saintsika mihitsy zany raha hoe pasteur zany de raha bojibojegna foa. Atao amina menina foa. Misatra betsaka tainjagnahary anao. Zay tainjagnahary foa. Fa na magnanova rakitra. Areke raha le Davida kito. Marina mafy iny tompony anao. Misy olo zany de ohatran'izany. Ary de mampalahelo mihitsy le izy Ndraiky tegna mandinika anazy. Misy olo tegna mitantara aminao, zay ke pasteur, efa nivarotra omby, efa nagnanjano hony, efa nagnano ty. Ivavahanao amin'izay izy vakeo, ino raha ataony? Za koa maivagna, tonga aminao keto za. Izy koa maivagna, izy koa tsy maivagna zany tsy hagnano. Le toetsaignintsika mihitsy zany mila miova, mila mianatra tsika mananga ny altara. Amen. Ino moa ny altara mila atsangana voalohany? Altara ny fanoloran-tegna. Mbo atolory tegnanao io, za Jesosy na maivagna na tsy maivagna, za ivavaka. Zay faregnesan'Andriamanitra, zay fanoloran-tegnanao zay, atonganao hositraniny ary omeny fahelavelo. Altara ny fanoloran-tegna. Mavognona venao mba hanolo tegna ho an'Andriamanitra. Sa anao te aivagna fogna anao ke vakeo anao miredika koa. Sa tianao iva fogna probleminao de mivay vakeo anao tsy hita koa. Mila mananga na altara ny fanoloran-tegna. Zay ny voalazan'ny Romanina 12:1. Romanina 12:12. Koa atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitak'Andriamanitra fa fanompom-panahy mety ataonareo zany. Altara ny fanoloran-tegna. Zao fahatongavanao ito am-piangonana zao de fanoloran-tegna zao. Alleluia. Mety misy aminareo regny zao nandeha tongotra avy tamin'ny tany misy ananjy tany. Fanoloran-tegna io ataovy maheky. Toizy koa vioma. Jusqu'à maraigny mandregny. Mandra-pialanao ito ambony tany. Atolory an Jesosy ny fiainanao. Ny altara faharoa, altara mbavaka. Mila tia mivavaka. Tsy eto am-piangonana ihany fa agny amin'ny tokantrano misy anao. Andeha andalana igny anao miantso an Jesosy, Tompo, tahiza, arovo za. Altara mbavaka. Amin'ny Luka 7:20 misy an'izay teny zay. Tsy mety ozy raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka. Altara mbavaka. Ny olona tia hita fainganam-pandeha amin'ny Jesosy, mila manana le altara ny fanoloran-tegna. Raha tianao ahita accélération ianao amin'ny Jesosy, mila mananga ny altara mbavaka. Ny altara fahatelo, ny altarana fanatitra. Tokony mba mpanao fanatitra. Igny kle tsy mampagnano ameniny. Satria igny resaka fagnomezan-draha. Altarana fanatitra. Izy ny tegna tsy maintsy magnano aninao raha te hitroka fahasoavana. Andao tsika maky andiny soratra masina ato amin'ny Mpanjaka voalohany 7:20. Mpanjaka voalohany 7:20. Andininy 15 no vakitsika. 1 Roi 18:25. Zay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe, aroy Eli tamin'ireo mpaminan'ny bala, mifidiana vantotromboraha iray ho anareo, ka de magnamboara aloha ianareo, satria ianareo ny maro, ary miantsony anaran'ny Andriamanitrareo, nefa azasiana afo ao. De naka ny vantotromboraha ireo, nomeny azy ireo, ka namboatra azy, de niantso ny anaran'ny bala hatramin'ny maraina, ka mandrapitatao vonany andro izy, manao hoe, ry bala ô, enoy zahay. Kanto tsy nisy nanoina na namaly akory. Ary ninjakinjaka tamin'ny altara izay nataony izy. Ary no mitatao vonany andro, de nagnesoeso azy alika nanao hoe, antsovo mafy zalahy, fa Andriamanitra ne izy angamba sondriany resaka izy mbola mikoragna amin'olo, ka miavela, na nisy nalehany, na matory anga izy, ka tsy maintsy ho foazy.
nadaleny Eli zany zareo. De niantso mafy indray ireo sady nitetitetika ny tegnany. Aniny nireetiretinjareo amina lamy zany vatananjareo. Araka ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefogna mandra-piloha-drany tegnany. Ary na de efa nitsidika zany andro, de mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoana ny fanatitra hariva, nefa tsy nisy nanoina na namaly ny haino azy akory. Roy Eli tamin'ny olona rehetra magnatogna na. De nagnatogna azy ny olona rehetra. Ary Eli namboatra ny altaran'i Jehova zay efa rava, ka naka vato 12 araky nisan'ny fireneny zanaky Jakoba, zay niaviny ilay tenin'i Jehova hoe Israely no anaranao. Ary izany vato izany de nataony altara ho any anaran'i Jehova. Minoa Jehova o, mba hafantaran'ny reto olona ireto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ary ianao no ampiverina ny fony indray. De latsaka ny afon'i Jehova ka nandevona ny fanatitra torany. Alleluia! Latsaka. Ao amin'ny altara zany revagna anao fagna miregle ireo zavatra satra reglena rehetra. Natoroko anao teo altarina fanoloran-tegna. Misy ne olo trazana problème satria managna antso e. Tiany Jesosy izy hagnano pasteur, karaha ninazy ao nantsovy ny tompo hagnano pasteur io, misy problème za. Nefa rano nitrotro tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Altarina fanoloran-tegna. Misy le altara faharoa, altaram-bavaka. De eto moa le altarina fanatitra. Misy olona mafana fo nefa tsy manangana altara. Fanabe fono. Azake ivavaka, azake zanohone, azake fa tsy manangana altara, tsy manolo tegna izy. Mafana fo mangaty kapetra-tagnana fa tsy manolo tegna ho an'i Jesosy. Mafana fo mangata babaka fa tsy mivavaka. Mafana fo mitady vahaolana fa tsy mafoy fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny an'i Eli sady nafana fo izy no nanangana altara. De revo teto fa samby aombiny natao tambony le altara. Fa n'an'i Eli le rano zay sasatra, ty nisy aintany tamin'io, tsisy rano. Fa le raha sasatra te mihitsy nasian'i Eli natao tambony le fanatitra. De jereo fa nidina teo izy ny afon'i Jehova. Engane mba hoisy afon'i Jehova idina koa ho fiainanao. Ka mampianatra antsika rehetrarehetra za, aza mipetrapetraka fotsiny fa atsangano ny altaranao. Manolora tena ho an'Andriamanitra. Mivavà. Faradana mba manaova fanatitra. Rehefa mba tahin'Andriamanitra te. Alleluia. Amen. Amen. Misy revagna zavatra zay tsy vitan'olona fa anao no vitanazy. Raha vonony ianao anangana ny altaranao. Tamin'ny fotoana nidina am'izay ny oragnandro, ambidigna oranandro Eli, de nasainy nandeha taloha i Ahaba. Nasainy nandeha taloha i Ahaba. Vakio tsara amin'ny Baibolinao fa mbola ny dépassen'i Eli i Ahaba, zay nandeha talohany. Satria Eli tao aminy ozy ny tanan'i Jehova. Alleluia. Ho aminao koa ny tagnan'Andriamanitra manomboka androany. Ho aminao ny tagnan'Andriamanitra amin'ny varotra ataonao io. Ho aminao ny tagnan'Andriamanitra amin'ny ara-pahasalamanao. Ho aminao ny tagnan'Andriamanitra amin'ny asa fivelomanao. Ho aminao ny tagnan'Andriamanitra amin'ny tokantrano zay misy ianao. Raha aminao zany mba manaova amenina mafy an'Andriamanitra. Itsangantsika ivavaka. Tiako ianao anandratra ny tagnanao anankiroa amin'izao fotoana zao amerina vavaka hoe ray io manolo tegna ho anao androany. Miantso ny afonao ah. Andevina ny zavatra ratsy rehetra zay tsy namboleny tananao. Atolotra anao ny tenako tompo. Hoentiko eto anaty anao. Ary manomboka androany de anangana ny altara ny fanoloran-tena. Anangana altaram-bavaka. Ary anangana altarana fanatitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mifona ny amin'ireo ota rehetra vitako. Ny amin'ny fahazarany ratsy zay nataoko. Mamelany heliko Andriamanitra. Sitano ah. Diovy amin'ny ranao ah. Oka ianao Andriamanitra hiasa feno amin'ny fiainako. Resaka ianao Jesosy io. O tombo sy mpamonjy manjaka ato anatiko. Ampio a Jesosy ah. Ny amin'ny situation sarotra rehetra zay lalovako. Mety izy ianao anasitana. Mety izy ianao amelany heliko. Mety izy ianao anesitra ny ratsy rehetra ato anatiko ato. Midirany tseka tompo. Ny amin'ny valim-bavaka zay andrasako. Sitano amin'ny aretina rehetra. Ampio ny fianakaviako.
miasany amin'ny ara-bola koa any ianao. Ny ady rehetra zay atreko tompo, oka ho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo malala, mankasitraka anao zay. Zay miandrana Jehova de mandrose elatrando yakaraku Amen. Zavatra mampirisiko anao rehefa gn'azam-boka mivavaka ianao. Raha zao zay hitanao io, vao avy ny voyage avy Tananarivo. Reraka de reraka. Fa tsy mandefitra mihitsy za fa tsy maintsy mampianatra anao eto foana. Amen na? Misy amitsika an-tanàgna eto atsika tsisy raha nandreraka, tsisy nagnino, nefa kamo mandeha mivavaka. Matetika nefa ny olona kamo mandeha mivavaka, re olona faran'izay be problème no kamo mandeha mitady an'Andriamanitra. Tadio fa napetraka eto amina tany misy devolo atsika. Andao anovo ny herin'Andriamanitra mba afahanao mandresy ny asan'ny devolo. Ho resy ny asan'ny devolo amin'ny fiainanao manomboka androany. Ho zao hoe ho resy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ziona Fraisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisana.